La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Professionnels du bâtiment ou particulier pour vos articles de bricolage et de construction. Arainao ni fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Mitohy tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra ankoatra ny tsy fanarahana ny didim-pitsarana hatramin'izao mbola tsy miverina ny mpiasan'ny Air Madagasikara izay efa nitodian'ny fitsarana ny famerenana azy. Miazo amin'ny famenoana ny gaba amin'ny sasema ny vondrana afrikanina raha toka nanome ray tapitrisa dolara amerikanina ny vondrana eropeana tamin'ity androany ity. Hatreto manjavozavo tanteraka ny vola efa azo ao anatin'ny sasem hoentina hanatosana ny fividianana eto amintsika. Nanao sitinina teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola io maraina io rehefa mpianatra mpanabe nampahafantatra ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Ankoatra izay dia fampanantenana tsy misy hatrany no vahaolana narosin'ireo tompon'andraikitra hoy ireo mpanao fitokonana. Tsy hanaiky hatramin'ny farany amin'ny fanankatonana ny lycée Saint-Vincent de Paul Amatonlita ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Nisy androany ny antso fanairana nataon'izy ireo ho an'ny tompon'andraikitry ny sekoly katolika eto Antananarivo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nambaran'ny filoham-pirenena polonaise ny talata teo fa alefa ho isan'ny mpisotro ronono ny filohan'ny fitsarana an-tampony any an-toerana. Olona n'arivo ny maro no nanao fihetsiketsehana nanomboka omaly manohitra izany. Ny antsipirin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy tonga eto fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV isika amin'ny ity alina ity ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany eny izy nanomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia mitohy hatrany tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra ankoatra ny tsy fanarahana ny didim-pitsarana hatramin'izao mbola tsy naverina ny mpiasan'ny Air Madagasikara izay efa nodidin'ny fitsarana ny famerenana azy. Fanadinina Arsona Iandry. Ataon'ny mpitondra SVM tsy misy dikany didin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana toy ny fanaovana tsinotsinona ny lalam-pandrenana ihany koa. Mandeha ho azy tsy misy mpanakana ny tsy fanajana ny didy aman-dalàna eto amin'ny firenena satria tsy misy lehibe ho tafona fa samy manao izay ataony. Ilay fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana natao hampanaja ny lalam-pandrenana aza namorona didy sadasada fa hafa tsy araka ny lalam-pandrenana. Ny filoham-pirenena ohatra izay tokony ho nahato fa tsy nanaja ny 970 amin'io lalam-pandrenana io nohony tsy nanangana ny fitsarana avina ny haute cour de justice nefa ny gouvernemanta no noterena noravana. Hatramin'izao tsy eno io fitsarana io amin'ny fampiaran-dalàna takiana amin'ireo solombavam-bahoaka mpivadika palitao araka ny 970 amin'ny lalam-pandrenana. Aiza ho aiza ihany koa izay asa mivaingana ankoatra ilay fanadihadiana ambara fa efa natomboky ny bianco tamin'ilay kolikoly avolenta nampandaniana ilay lalam-pifidianana niteraka krizy iny. Tsy ireo solombavam-bahoaka ihany anefa fa aiza ho aiza ihany koa ny amin'ireo fahefanampanantanteraka nanao izany dia ho vitavita ho azy amin'izao fotsiny ve ireny hoy ny mpanara-baovao. Ahoana ihany koa ny amin'ireo mpitondra sy ny fianakaviany ary ny akaiky azy nampiasa fahefam-panjakana ao amin'ny tombotsoany manokana tamin'ny fanaovana fandrarahana tsy ara-dalàna fanondranana tsokotsokony harem-pirenena dia ho vitavita ho azy ve rehefa vita ny famindram-pahefana ireny rehetra ireny. Tsy hisy farany ary verimberina hatrany ny krizy raha mbola mitoetra ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fampiarana ny didim-pitsarana atao amin'ny mpitondra ankoatra ny fisiany tsy maty manota sy ny fananarotam-pahefana ary ny tsy firarahiana vahoaka. Resaka mandidina ny fifidianana kosa indray dia inona ny toko ho an'ny vahoaka fangarahara ny fikarakarany seniny fifidianana fanontaniana mipetraka amin'izao efa-bolana mialohan'ny fifidianana izao. Raha nanontaniana mahakasika izany kosa ireo tompon'andraikitry ny seni tamin'ity androany ity dia nilaza fa hampanjaka mangarahara tanteraka. Fanadiny Michela Ranarjon.
Raha efa notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao omaly amin'ny fitsinam-piasam-panjakana maro, efa manana andraikitra ambony ao anivon'ny distrika na ny faritra mpikambana ao anivon'ny ratsamangaiky ny seni. Nazavy marain'io ny seni rehefa nanontaniana mikasika ny fangaraharaana marina amin'ny fikarakarana mialoha mandritra ary aorian'ny ny fividianana fa efa manomboka ny fanesorana ireo olona rehetra mety ahiahina. Apetraka voalohany zany ireo ratsamangaiky rehetrarehetra tany amin'ny faritra zany. Dia ny zavatra hoditsika tsy ho hita dia ny seni zao efa ngambany efa intelo zao eo anatrehan'ny fanakianana, eo anatrehan'ny zavatra eno, eo anatrehan'ny zava-misy amin'ny diany namana any amin'ny faritra zany efa nanova an'izay olona heverina fa mety hoe mampiahiahy zany ao anatin'ny fitantanana ny fifidianana mba atahorana tsy antoka an'izay mankarahary zay. Efa ipetraka no nanova ny andrasan'ny rehetra amin'ity vaomera malo tena mikarakara ny fividianana ity dia ny fanamporofona mazava izay mangarahary izay fa tsy ambava fotsiny ihany. Fikarakarana fividianana andraisan'ny rehetra anjara, madio, mangarahary ary hoeken'ny rehetra ny voka no tanjona ahafahana miala amin'izao krisy politika misy eto amin'ny firenena izao. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fahatanteran'izany ny seni. Miantso amin'ny famenona ny GAP amin'ny SACEM ny vondrona afrikanina raha toka nanome ray tapitrisa dolara amerikanina ny vondrona europeanina androany hatreto. Manjavozavo tanteraka ny vola efa azo ao anatin'ny SACEM hoentina anatotosana ny fividianana eto amintsika. Fanadina. Tao anatin'ny fihaonana tapony faraiky amin'ny telopolo ny vondrona afrikanina tany Mauritania no nilaza ny vondrona afrikanina fa tokony harisika ireo mpiara-miombina antoka amin'ny Madagasikara amin'ny famenona ny vola mbola tsy efa ao anatin'ny SACEM na ny soutien au cycle électoral à Madagasikara. Raha tsy ahivina 12 tapitrisa dolara amerikanina ny teti-bolan'ny SACEM amin'ny ankapobeny. Raha ny fanadinana tao teti-bola tsy ofisialy mandinina ny 9 tapitrisa dolara amerikanina izay vola tsy mbola efa izay. Hatreto manjavozavo tanteraka ny mari-bola marina momba ity SACEM ity. Selon les estimations du gouvernement et du PNUD, il y a toujours... Raha ny tombatombany gouvernement mbola misy ny GAP amin'izay vola entina manatotosa ny fividianana izay. Na ny volan'ny gouvernement fa eo koa ihany koa ny volan'ny SACEM. Mila mafisina ny fanambaran'ny ministra hoe raha toka mbola misy izay GAP izay dia tsy maintsy fenona izay. Mila miroso isika amin'ny fifidianana. Ohatrina marina araka izany ny vola mbola tsy efa ao anatin'ny SACEM. Raha tsy ahivina ny volana janoary 17 no nanomboka ity SACEM ity tamin'ny fikarakarana ireo fatomombanana ny taratasy-pividianana, fanatsarana ny didy amandalana amin'ny feny fividianana, ny fanentanana ny olom-pirenena ary ny fanohanana ara-teknika ny seni. Momba izay SACEM izay nanolotra vola amin'ny tetina ray tapitrisa dolara amerikanina ny vondrona europeanina androany teny Nansana. Mikatso tanteraka ny lafin'ny toekarena ao amin'ny distrikany Brickaville ho ireo mponina nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny tetezam-bita teo aloha Andrinina Juillet tany an-toerana. Tsy voafehy ireo arena mampiavaka ny faritra izay tokony hanatsara ny fiainan'ny mponina. Fanadina. Efatry nela no nisy ny olan'ny orinasa sirama eto Brickaville. Hatramin'izao nefa mbola tsy voavaha io olana io. Mbola manafatra siramamy any ivelan'i Madagasikara noho ny tsy fampiny vokatra. Azo atao ny mamany olana ao anatin'ny fotoana fohy ny filohan'ny tetezam-bita teo aloha Andrinina Juillet nandritra ny fihaonany tamin'ny vahoaka. Tsy ny orinasa sirama ihany fa eo ihany koa ny fifehezana ny rano sy ireo vokatra ary ireo arena kibony tany. Eto misy ny hoe rano mila fehezana. Ka raha itsika ny fe ny rano dia milaza anareo fa amokatra avy 10 mihoatra an'izao Brickaville. Ka tiantsika ve mba tena amokatra, mba tena tany manan-karena ity Brickaville ity. Zay. Hitanareo fa lina amin'ny fivoarana tokoa isika. Ka hitondra ny tetikasa. Zay ny antony anaovako an'ilay UN. Rehako miantsonareo teo mikasika ny sirama. Rariny ve hoy ianareo. Raha manana tany tsika, manana rano tsika, nefa ary mamokatra siramamy, nefa tsika mbola manafatra siramamy avy any ivelany. Rariny ve zany? Mety ve zany? Ekena ve zany? Ka zay ny tondratsika vahaolana.
Resy lahatra ny vahoaka eto Brickaville fa mila fanaovana i Madagasikara ary tsy tokony aina ao anatin'ny fahantrana sy kolikoly ary ny tsy fahandriam-pahalemana. Araka izany nangataka ny filohan'ny tetezamita teo aloha ilatsaka hovidiana ny fahafitony volana novambra ho avy izao izy ireo. Fantatray tsara fa hitondra eto ny président dia izany ny antony atongavana eto satria izay mba te hanana fiovana ihany koa mba te hanana fivoarana. Orinasanay tiana iodina ny fiainanay tiana iova via tsaratsara kokoa noho ny teo. Ankasitrahanay ny UM ankasitrahanay satria inona ny antony ankasitrahana izy. Betsaka ny zavatra efa nisy teto Madagasikara, betsaka ny fitondrana efa nisy teto Madagasikara. Fanaina zany miaina amina zava-misy fa tsy miaina amina kisendrasendra na firehana eo amin'ny fahakalana. Ka le UM dia tena fantatra tokoa fa izay mahatonga anay hoe hitsangana tsy ho mpanohana fotsiny fa tena mpiara-miasa amin'ny filohan'ny Juillet. Tonga eto anao noho ny fitiavana ny Brickaville, sorony ianao satria tsy nagnadigny ka noho izany miangavy ianao indray matoa andrinana Juillet ny filoha ma ilatsaka hovidiana amin'ny 7 novambra dia mitsodrano sady ny tegna engany ho tonga amin'izany toerana izany ty moa mbola tsy propaganda fa firarian-tsoa izay apetrako aminao. Raha tsy ahivina, fianoana feon'ny vahoaka, fijerena ifotony ny olana mianjady amin'izy ireo ahafahana manolotra vahaolana no tanjona amin'ity fitetezana faritra ataon'ny filohan'ny tetezamita ity. Ny fianoana ny feon'ny vahoaka izay hita fa tsy ampy tao anatin'ny efataona sy tapany nitondran'ny filoha Rajaonarimampianina. Mahakasika ireo fitokonana maro samihafa kosa indray dia nanao sitinina teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola io maraina io ny mpampianatra mpanabe fampanantenana tsy misy hatrany no vahaolana nareo sy ny tompona andraikitra hoy izy ireo fanadidina. Teo an-tanimbarina drina no niaingana diabe hoeny amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola Antaninarenina nataon'ireo mpanabe taorian'ny nahafantarin'izy ireo fa tsy misy vahaolana mazava avy amin'ny tompona andraikitra. Hatreto zany ny tatitra izay natao zany dia mitsotra ihany tsy nisy zany vahaolana zany hatramin'izao aloha ka hatramintsika amin'ny teny izao zany ho an'ny fitakian'ny mpanabe izay napetraka ombeny tany amin'ireo tompona andraiki-panjakana. Nametraka moa zany ny mpitolona rehetra hoe andaosika hiaraka hirodorodo ho any amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mpanjakana zany satria any ny tompon'ny lakile amin'ny resaka fitantanam-bola. Taorian'ny diabe nataon'izy ireo dia tonga teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ireto mpanabe ireto nanao ny sitinina nampahafantatra ny fitakian'izy ireo. Fandrebirebena ny saim-bahoaka kosa ny feo ahely hoe ho ataon'ny tsy miankina ny fanadina mpanjakana hoy ireto mpanabe mitokona ireto. Misy resaka mandeha hoe rehefa tsy hetsika hono ny fanjakana mpiasa-panjakana amin'ny fanabeazana dia ny any amin'ny fampianarana privé no hanao ny fanadinana. Zany tompoko dia tsy hisy anaiky an'izany eto ary zavatra tsy mitompona zany angamba ny eto ambonin'ny tany mbola tsy nisy an'izany hoe fanadina-panjakana dia any amin'ny privé no hanao azy. Tsy misy zany. Izahay ireo ny tompona andraikitra mikasika ny fanadinana rehetra. Izahay ny manana ny mamoaka ny atao hoe convocation amin'ireo fanadinana isan-karazany. Izahay no membre de jury, izahay no manao ny correction sy mamoaka ny résultat. Ka dikan'izany resaka fandrebirebena daholo zany faninay dia raha vao tsy mivaly ny fitakianay dia tsisy ny fanadinam-panjakana. Tsy misy vahaolana mazava ihany koa tapaka nandritra ny fiaonana tamin'ny solotenan'ny Prime Ministre sy ny syndicat-ny mpampianatra pikaroka na ny CSS tamin'ity androany ity. Tsy hisy ny taona fotsy fa ny fanadinana no mety hisy fanemorana na izany aza manamafy ny fitokonan'izy ireo raha ny fanazavana. Zay zany resaky ny mpisintona lakolosy fa zavatra tsy azo eritreretana na dia kely ny isiny zany taona fotsy zany satria izahay mpampianatra tsy anaiky ny asa jambarafozana. Faharoa manaraka an'izany mpandraraha ihany koa mananjanaka etya, izahay mpampianatra mananjanaka etya ka amin'ny fomba ahoana moa no animbanay ny hoavin'ny taranaka 5 sy ala eto amin'ny université an'Antananarivo. Nofinofo zany. Ny azo heverina kosa dia hoisy ny fanemorana ny datim-panadinana. Zay zany zavatra
heverina fa lojika be ny isin'izay fa raha taona fotsy zany angamba ny fomba filazan'ny olona zany mety fisotomana lakolosy ihany. Toy n'izay fihaonana tamin'ny tompona andraikitrizay hatrany ihany koa dia fandrirarana no nataon'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ireo sendika ny mpiasa ao amin'ity ministera ity. Na mpiasa ho anay sendika andray matoa ministra kinanjo nefa tambaka amby folo sasany ny fotoana teny ampandren'omby dia ny andro teo zahay mampalahelo hatramin'ity amin'ray lasaka fahatelony dia mbola tsy voaray dia eo zany nahatsapahanay fa tsy vonina ny andray anay mpiasa andray matoa ministra sy vonina ny amahany olana andray matoa ministra nampiseho fahavononana ny sendika namaly ny antso ka dia mampalahelo zany ve ny fandovana eto ohatra fanaovana tsinitsinina andro fangatahana ataon'ny mpiasa zay zany mametraka hoe mitohy ny tolona efa natao izy tia tsy maintsy fitaitsika hatramin'ny farany. Resaky ny moana sy ny marenina hatrany no mitranga amin'izao fotoana izao raha ny nambarin'ireo sendika hatrany. Manoloana izay dia isy ny hetsika goavana izay arahan'ireo sendika maro raha ampitso izay anentanan'izy ireo ny sendika namana anatevina izany fihetsiketsehana izany. Manoana ny fitakian'ireo mpanabe eto andrenivohitra ihany koa ireo any amin'ny faritra ary mitohy ihany koa moa ny tsy fampianarana amin'izany. Isan'ireo mbola manao izany fitakiana izany ny ao amin'ny faritra Diana ny ao atsimo andrefana. Tsy misy miverina an-tsekoly raha tsy mivaly ny olana rehetra manerana ny nosy raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Manamafy izahay androany fa mbola mikatona ny sekoly tsy misy ny fampianarana mandra-pivahan'ny olana. Dia eto zay dia manamafy fa tsy hiverina an-tsekoly ary mikatona ny sekoly rehetra mandra-pivahan'ny olana io. Faharoa magnaraka an'izay, ny mpampianatra eto Tsimandrefana koa dia mitaky tsy misy fepetra ny hanalana ny taleparitsy ny fanabeazam-pirenena izay nampiasa hery famoretana tamin'ireto mpanabe namana. Izay manao ramatahora amin'ireto mpampianatra reto ka izay no antony itakianay ny fialany tsy misy fepetra amin'izay mahataleparitsy ny fanabeazam-pirenena azy zay. Indreny manokana ny mpampianatra satria tolongo ny arahana izy ity ka tsy tokony isy famitaka eto. Ampianareo koa zay hay jusqu'à zay mivolagna hoe igny atsely zay vao tsika mijanona. Fa raha tsy zegny dia tsy ho isy zegny ny fiverenana ampianatra ho an'ny mpampianatra magnerana ny Madagasikara. Hetsika lehibe no tanterahana eny amin'ny kianjany Ambohijatovo raha ampitso araka ny fanambaran'ny solidarité syndicale de Madagascar. Hetsika syndicale fa tsy hetsika politika ary tsy tokony ho sakatsakana raha ny fanazavan'izy ireo fanadiny olona saina. Ataon'ny fanjakana tsinontsino ny sendika eto Madagasikara indrindra tao anatiny efa taona mahery. Izay no faneho-kevitry ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar. Antony anatanterana ny hetsika sendikaly eny amin'ny kianjana Ambohijatovo raha ampitso. Hetsika izay anasana ny rehetra raha ny fanazavana. Ny hetsika rahampitso zany izay tarihan'ny firaisan-kina sendika rehetra eto Madagasikara ao anatin'izany ny mpampianatra mpanabe, ny mpiasa rehetra isan-tsokajina na eo amin'ny agriculture io na poste io na ny enseignement technique na ny industria na efa mpiasa rehetra zany ao anivon'ny fanjakana. Eo koa ny ao anivon'ny privé, transporteur, ny mpiasa miatena, ny olom-pirenena rehetra na isan'ambaratongany zany dia atsona amin'ny hetsika rahampitso io. Tsy adino ny mpianatra eny Akatso, tsy adino ihany koa ny mpampianatra spiaroka ny CSS zany. Io rahampitso io zany dia anehoana fa tsy mbola milamina ny fiainan'ny mpiasa mpanjakana sy ny fiainam-bahoaka. Ary io zany ny anehoanay fa mila vahana aingana ny olona ny mpiasa mpanjakana rehetra eto Madagasikara. Tsy tokony isy fanakatsakanana ny hetsika tanterana rahampitso eny Ambohijatovo amin'ny mahetsika sendikaly azy raha ny fanazavana ny filohan'ny SSM. Tsara mafisina foana fa tsy valiana mihitsy ny tsenona mihitsy ny fitakian'ireo sendika ary be dia be ny tsy fanahan-dalàna izay mitranga amin'izao nefa mbola tohizana foana ihany. Ary ny hetsika ataonay rahampitso dia irinay angamba tsy misy sakatsakana satria ao anatin'ny liberté syndicale tanteraka izany. Tsy hetsika politika io fa hetsika sendikaly. Sendika maro no anatevin-darana ny hetsika rahampitso raha ny fanadihadihana natao tamin'ity androany ity. Hetsika rahampitso miaraka amin'ny SSM efa eo am-pandaminana izay satria sendikanay izay mpikambana ao anatin'ny SSM dia tsy maintsy misy fiarahana satria zavatra iraisana araka le fitenenina hoe mitambatra vato, misaraka fasika dia tsy maintsy mifanohana amin'ny SSM foana izay.
ny zahay transporteur national dia miaraka amin'ny SSM ka manentana atsika mba ho tonga maro zay nampiasa manerana ny Madagasikara tonga maro eny Ambojatovo fatria tena hanao ny hetsika ny fanovana atsika tena hanova tanteraka n'izao zavatra jadona tsy mety eto amin'ny firenena zao. Fotoana iray ampisehoana ny tanjaky ny sendika malagasy ny androny rampitso eny amin'ny kianjana Ambojatovo raha ny fanazavana hatrany. Anehoana ihany koa fa marary ny mpiasa indrindra ny mpiasa mpanjakana ka anairana ny tompona andraikitra isan'ambaratongany. Andeha anaraka ireo dokavatra indray ary isika ao aorianan'izay ny anoizintsika ny vaovao izay ahitana ny mahakasika ny ATT izay trandren'ny sapeo manoloan'ireo loza ampifamoivoizana ny CC sy tatoato eo ihany koa ny rafitra LMD izay tsy mbola tafapetraka tsara eto amintsika rehefa avy eo ary. Ho fankalazana ny 10 taona nitarika hira ambulance atmosphérique event manolotra ho anao cabaret concert goavana iran'ny nitarika ireo hira napalasa sy nahafantarana azy hatramin'izay ny zoma 13 jolay manomboka amin'ny 6 ora alina ao amin'ny dôme Akorondrano baf 20 000 ariary ary 30 000 ariary ho an'ny famandriana filan-kevitra 034 16 472 74 034 05 481 21 034 73 908 95 azadanonary hira ambulance ao amin'ny dôme Akorondrano ny zoma 13 jolay amin'ny 6 ora alina panoana Cool TV Cool FM. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des Sports Auto, le club MSA vous présente le slalom du Kimoli. Le combat pour le titre de chaque catégorie va reprendre pour cette 4e manche de championnat de Madagascar des slaloms saison 2018, le 7 et 8 juillet à l'hippodrome Bévalal. Même formule comme à l'accoutumée sur les 2 jours de slalom. La 4e manche du championnat avec en prime des défis entre moto et voiture de slalom. Sponsor officiel, le Kimoli. Partenaire en communication, Orange Madagascar. Partenaire, Easy Rent, Ranvula Luca. Média officiel, Cool TV, Cool FM. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Araka ny hitatsika teo eny sans un bruit izay indray no horonan tsara raha antsika anio alina eto amin'ny Cool TV.
Fa ny anozatsika ny vaovao kosa indray dia tsy eken'ireo mpiasa misa 100 amin'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara ny famindrana azy ireo amin'ny orinasa tsaradia izany mampanahy azy ireo ny mahakasika ny asan'izy ireo eo ihany koa no avy ity orinasa vaovao ity fanimbanan'ny orinasa Air Madagasikara ihany koa izany raha ny fanazavana azo fanefezo ravaly. Fandroana ankolaka izay no andraisan'ireo mpiasa miisa 100 amin'ny orinasa Air Madagasikara ny famindrana azy ireo antery ao amin'ny orinasa tsaradia. Ny tsaradia izay orinasa na filiale mifanjohy amin'ny orinasa Air Madagasikara. Raha ny fanazavana entin'ny mpitondra sy ny mpitantana 100 ny petrabola any Air Madagasikara ao amin'ity orinasa tsaradia ity. Saingy raha ny fanazavan'ireo mpiasa misaraka tanteraka ireo orinasa ireo araka ny lalàna. Isan'ny toeran'ny fanahiana ireo mpiasa ireo izay efa nanaso ny kontrata amin'ny Air Madagasikara ny antoka ho an'ny asan'izy ireo sy ny tombontsoa mifanaraka amin'izay. Tsy misy ihany koa raha ny fanazavana ny antoka omen'ny mpitantana fahijanona 100 marina ny petrabola ny kompania Air Madagasikara. Toerin'izy ireo hatramin'ny farany ny fanaovana siny ny fifanarahana ifindrana amin'ny orinasa tsaradia. Ny mpiasa izay ofindra marihana fa sous contrat Air Madagasikara. Izay misy tokony fifanarahana aloha entre samy mpiasa sy ny mpampiasa izay vao misy fanapahana contrat mialohan'ny idirana contrat vaovao. Zareo hatreto tsy miditra ao anatin'izay lalan'izay fa alefan'ny zareo direct le forceny zareo miaraka amin'ny menace fandroahana sy ny karazana sazy maro samihafa ho an'ny manjony mpiasa zany amin'izao fotoana izao. Ary ny fahazonana an'izao zavatra mitranga izao dia ao anatin'ny fandroahana ankolaka ny mpiasa. Tsy volontian'ilay mpiasa le andeha hoany. Fanibana ity kompania mpitaterana anabakabaka ity no andraisan'ireo mpiasa no terena afindra ireo ny fitsanganan'ny orinasa tsaradia. Raha tsy ahivina ny rojo lay lasa teo no nanomboka ny asa ny orinasa tsaradia. Izy no misahana ny sidina anatiny rehetra izay nosahany ny Air Madagasikara. Sidina any ivelan'ny vitsy kosa nosahany ny kompania Air Madagasikara sisa. Izay ny fitaterana anabakabaka fitaterana an-tanety kosa indray dia tsy andrenesa-peo ny tompony andraikitra eo anivon'ny ATT manoloan'ireo loza mpifamoivoizana izay namoizana ain'olona ny CCS tato anatin'ny 3 andro izay omaly. Fiara fitateram-bahoaka iraindray no latsaka tanaty antsana tany Andribo. Olona roa no namony ainy tamin'izany ary ampolony maro moa naratra mafana dia ny olona saina. Tao anatin'ny 3 andro olona 9 no namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Omaly tokony ho tamin'ny 10:00 fiara fitateram-bahoaka iray indray no nivarina tanaty antsana rehefa niala fiara tsy mataho-dalana iray teo an-tetezakazo mialohany nidirana an'Andribo lalam-pirenena faefatra. Vokany maty tsy tradrano ny mpamily sy zaza iray ary ampolony ireo naratra tamin'izany. Nitsoaka avy hatrany kosa ilay fiara tsy mataho-dalana vao nahita ny loza ka tany tsy afa-bositra vao tratra ny mpitandron'ny filaminana. Raha tsy ahivina ihany koa olona 4 no namony ainy ary 20 no naratra tao Andranomena, commune Imeritsiatosika ny alahady lasa teo vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay hatrany. Manoloana ireo lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona ny CCS nanantona teo anivon'ny ATT na ny Agence des Transports Terrestres ny mpanao gazety. Anangom-baovao antaniny amin'ny fepetra raisin'ny ATT taorian'izany saingy be asa avokoa ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavana azo ka tsy afaka mampita izay tsara ho fantatra amin'ny mpampiasa lalana. Fanontaniana maro anefa no mipetraka ny amin'izay vahaolana raisin'ny ATT ho fisorohana ny loza mety hitranga eny amin'ny lalam-pirenena. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana ny amin'ny hoe aiza ny tamberin'andraikitra amin'ny mpampiasa lalana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy naiky hatramin'ny farany fanakatonana ny lycée Saint-Vincent de Paul Ambatonlita ny mpianatra sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra nisy androany antso fanairana izay nataon'izy ireo ho an'ny tompony andraikitra ny sekoly katolika eto Antananarivo. Ivo Richard. Tsy anaiky hatramin'ny farany fanakatonana ny lycée Saint-Vincent de Paul Ambatonlita ny mpianatra sy ny ray aman-dreny eo anivon'ity sekoly ity. Raha iverenana ny olana teo anivon'ny sekoly Saint-Vincent de Paul nahazo baiko nidina avy amin'ny tompony andraikitra ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ny talen'ny sekoly volana vitsilasa izao. Baiko milaza ny anakatonana ny sekoly hatramin'ny farany ty taon'ny mpampianarana 2024 ity. Araka ny fanazavana, tsy fantatra mazava ny antony fanakatonana. Nisy androany ny antso fanairana nataon'izy ireo ho an'ny tompony andraikitra.
aminareo ray aman-dreny eo ambony eo fa tena toana ny ray aman-dreny mpianatra vao naheno hoe ankatona Saint-Vincent de Paul ary tia varoapolo amby zato taona nitsangana ny tekôly ity amin'ny maray aman-dreny azy aloha dia mangataka tena amin'ny lela-paladia aminy zahay aza katona ny ekôly ny zanakay fa mijaly ny zanakay dia mangataka ny katolika ray manontolo mba hiara io mpeo aminay ray aman-dreny eto Ambatondrita fa tena marary ary tsy mahita ekôly ny anaran'ny zanakay zahay. Araka ny voalaza tany amboalohany, laza ny andray an-tanana ny mpampianatra sy ny mpianatra anjatony eto anivon'ny sekoliny teo anivon'ny Didek. Nisy androany ny taratasy famindran-toerana ny mpianatra avy amin'ny tompon'andraikitry ny sekoly katolika eto amin'ny diosezana ny Antananarivo, natao hosony avin'ny ray aman-dreny. Taratasy izay nilavin'izy ireo hatramin'ny farany. Ty daty 4 Jolay androany ty zavatra ty dia terena fotsiny zany zahay anasony miaraka amin'ny tale dia hoe ho transferena le zanakay nefa tompoko ny ekôla hoe tokony andray tsy andray tsy possible andray dia atao zay hevitra hoe hitransferena hoe anao test de niveau le mpianatra nefa fantatra toko fa tsy ho raisina mihitsy le zanakay atao sarotra ny test de niveau mba tsy handraisana le zanakay. Mazava ihany koa ny afatra natsipin'ireo mpianatra ho an'ny tompon'andraikitra voakasika tsy eken'izy ireo hatramin'ny farany fanakatonana sy ny famindrana azy ireo amin'ny sekoly hafa. Ny mpianatra ny lycée Saint-Vincent de Paul Ambatondrita dia malahelo ny anakatonana ny sekoly maminay satria ho potika no avinay. Raha sekoly efa niorina nandritra ny 20 taona efa miendrika ho vaky izany ka tsy miendrika anakatonana an'izany. Tonga nanamafy ny fangatahana nataon'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny mainto milalina voaka ny sekoly Saint-Vincent de Paul. Isan'ny sabotsy ho avy izao ny fionana noerana ny fanakatonana ny sekoly. Araka ny loharam-baovao farany voaray, ndroatra ny azo ny Didek ny tany mena ny mpianatra sy ny ray aman-dreny nangata-panazavana mahakasika ity trango ity. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia sarotra ny fampiarany antsakany sy andavan'ny rafitra LMD eto amintsika. Raha nambaran'ny mpampianatra mpikaroka iray ankilany tsy azo idivirana ny firosona amin'izany indrindra ho an'ireo mpianatra malagasy izay noho ny fianarany any ivelany any. Fanadiny Fezo Ravaly. Maro ny lesoka hita amin'ny fampiarana ny rafitra LMD eto Madagasikara, antony ilana ny fitondrana fanatsarana ny rizateny mikasika ny fampiarana izany. Isan'ny jerena amin'izany ohatra ny rano fanazavana ny mikasika ny fanomezana ny diplôma, indrindra ny ahafahan'ny mpianatra malagasy mianatra ny velany. Anisan'ny olana ohatra dia mbola arrêté fotsiny ohatra no nandrindra ny diplôme licence, ny diplôme master sy ny diplôme doctorat. Dinona ny olana vokatray raha arrêté izy dia ohatran'ny hoe tokantrano ohatran'ny hoe ao anaty tokantrano fotsiny ministère ny enseignement supérieur nefa izany diplôme zany ange ahafahan'ny mpianatra manao fanadinana amin'ny toeram-piasana maro samihafa tsy tokony ho hijanona arrêté ny diplôme fa tokony hiakatra ambonimbony koa dia décret. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny LMD koa dia efa ahafahan'ilay mpianatra mivezivezy ohatra zany hoe mpianatra avy eto Antananarivo mianatra ny Mahajanga na mianatra ny Degoa na maninona moa mianatra ny Europe na mianatra ny Chine be dia be. Ankilany sarotra kosa ny fampiarana amin'ny atsakany sy andavany rafitra LMD eto amin'ny firenena, antony zavatra maro ny mbola tsy tomombana raha ny fanazavany ny mpampianatra mpikaroka. Mila fitaovana be dia be ilay izy. Mila zany hoe ohatra hoe ny biblioteka zany tokony ao daholo ny boky, mety hoe numerika zany ilay biblioteka. Dia rehefa mpifandraisitsika amin'ilay olana mitranga eto Madagasikara zany eto amin'ny université Antananarivo ohatra zany ny connexion tsy ampy ho an'ny olona, amin'ny mpianatra. Ny boky tsy ampy. Dia rehefa tsy ampy zany ireo fitaovan'ireo dia voatery ny mpampianatra indray no misolo le boky izay tsisy sy ny connexion izay tsisy. Voalohany aloha mpampianatra tsy ampy. Faharoa manarakaraka an'izany fotoana mpampianatra tsy ampy. Fahatelo manarakaraka an'izany vola anaramana an'ilay mpampianatra izay tsy mbola recruté tsisy koa ny fanjakana. Raha ny eo anivon'ny anjery manontolo tsy misy intsony ny famoahana ny diplôma baka miabo 2 na miabo 4, ny licence master doctorat ihany no mivoaka araka ny maha LMD ny rafitra. Raha tsy ahifina nisy androany ny atrikasa fanavaozana ny rizateny mikasika ny fampiarana ny rafitra LMD eto Madagasikara. Tao anatin'izany raha ny fanazavana nondresahana ny tokony isiny ny fiara-miasa eo amin'ny sekoly ambaratonga ambony sy ny mpandraraha ahafahana mandray ireo mpianatra.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia efa miezaka manantona ny toeram-pitsaboana ny ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana ady ity potra. Izay ny valin'ny fanadihadiana izay nataony agence capsule niaraka tamin'ny Kolo TV FM Iva Richard. Mbola mizarazara ny hevitry ny ray aman-dreny manoloana ny fanaovana soavana eto amintsika. Maro ireo manantona toeram-pitsaboana ary tsy vitsy ihany koa ny mbola mitana ny fomba nentim-paharazana ato anatin'ny fotoana ny asoavana izao. Araka ny hevitrao, tsara ve ny manantona dokotera, izay ny fanontaniana napetraka tamin'ireo olona manodidina ny 700 ny herinandro lasa teo. 20 amin'izy ireo no milaza fa ilaina ny fanantonana dokotera satria tsy maintsy manaraka fivoarana ny fitsaboana. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana, fanarahana fivoarana eo amin'ny lafin'ny fitsaboana ary ahafahana misoroka ireo fahasarotana samihafa ny fanantonana mpitsabo. Tena betsaka aloha zany amin'ireny didipotra natao ivelan'ny tobim-pahasalamana. Ny infection aloha tena betsaka, manonotra le fery misy mamoronana ohatran'izany, izany zany tena betsaka. Ankoatran'ny hoe accident hoe lasa voatapaka voadidina tapaka mihitsy le gland iny, na hoe misy didina incision mihitsy le gland iny dia ohatran'izay. Dia ny resaka hoe hémorragie koa zany misy. Izay tena mazavatra ny matetika zany zay. Vokatry ny fanadihadiana nataon'ny agence capsule ihany koa no nahazona ny valiteny manaraka fa mbola mitana ny fomba nentim-paharazana ny 700 mponina. Nambaran'ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana fa maro ny fahasarotana mety ateraka izany. Misy any toerana lavitra be, tsisy tobim-pahasalamana dia tsy maintsy mandeha amin'ireny rain-jaza moa zany filazan'ireny. Fa misy indray aloha le rain-jaza zany ohatra hoe mampiasa antiseptika izy mampiasa izay aloha dia efa zavatra positif izay. Fa le suivin'ilay izy avy eo no izy lasa dia any izy. Fa tsy hoe mieritreritra intsony izy hoe raha misy complication dia hanatona azy le anakavian'ilay zaza tsy salama. Araka izany, manao asoavana amin'ny alalan'ny safidiny sy ny fombafomba ny malagasy, saingy ilaina ny fanantonana toeram-pitsaboana voatokana amin'izany. Valim-panadihadiana hafa indray no entina aminao ao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny agence capsule sy ny Kolo TV raha ampitso.